tonga amin'ny fotoandray tsika zay fatsika miroso amin'ny fampianarana larana fafilo zany androany numéro 13 ny fampianarantsika faly miarabantsika rehetra zatokantrano tena koa ary manonona ny atsarana rehetra amin'ny tokantrano rehetra sy mampandroso ny ambasadorany soa sy adiano manona ny atsarana rehetra ho amintsika tsy riavy falibetsika tafahoana am'izao fotoana izao indray iano zao fampianarana izao zay mitona no teny hoe ny hafa firenena ve tokony hitandrana titofolo arak'ilay sy atoko fa enina amby dimapolo iny zany de ndaotsika aloha arivavaka miatraka ny fotoana rehetra eo amin'ny dada iava metsika voninahitra izy ary esoratsika ny zavatra zay nataony ho azy ny voninahitra mandrakizay arivavaka atsika voninahitra ho anao dada Mariava voninahitra ho anao mandrakizay falirianandray ny tenako zay ady alendrahanao hitondra ny teny somafany mampianatra ny olona ny alehibiazanao sy ny asoavanao indrindra ary tsy mitsahatra ny manoro hevitra ny olona hitodika any amin'ilay fampianarana marina tondra fiainana mandrakizay efa nasionao hatrany fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota zany ianao ka aokane zao teny zao tena hitondra soa zay rehetra mihaino sy mandry ary hitondra fahasoavana am'izay rehetra mandray ny teny da io ny teny dada Mariava tsy ataonao mitsahatra mihitsy ny zao atsarana zao hiditra sy andona ny sain'ny olona iverimberinao anatin'ny sainy foana ny teny marina atonga azy bebaka ka ho sitrana vonjeo ny olona dada Mariava ao mba hiaina an'izao fampianarana zao mba handray an'izao fampianarana izao mba hitodika am'izao fampianarana izao fa izao ihany no anotokana iverenana makany aminao de ny fandrenesana ny teninao zany voninahitra anao dada Mariava amin'ny anaranao Iahosoanao amin'izany vavaka rehetra zany amen mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokandray ny tena koa ny ambasadorany Iahosoa Ziadia tonga amin'ny fotoantsika zay resotsika amin'ny fampianarana lalana fahatelo ambin'ny folo indray ny fampianarantsika am'izao fotoana zao mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano na eny ambon'ny fiara ianao no mandrena eny Entsana any amin'ny Braona na ohatrano matory de ny tenin'ny ambasadorany Iahosoa Ziadia amitsika de hoe miaraba sady manonona ny atsarany Iahosoa amitsika tsirariavatra tokantrano ka eo am'izay fampianarana zay nizay moa zany no iarahantsika nainy amin'ny zaon'io zao vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Isia toko fahenina amby dimapolo ty zay moa zany ny lesona atsika androany Isia toko fahenina amby dimapolo Isia toko fahenina amby dimapolo de manomboka amin'ny andininy fahenina tsiko izy iny rojevatsika ty azy zany manomboka amin'ny andininy fahenina zany vakitsika ary ny hafa firenena satria mantsy ity teny ity no ilazan'ny olombelona sasany fa tsy maintsy mitandrana didifolo zany ny hafa firenena de zay no mahatonga an'izy ity no tsingain'ny ambasadorany Iahosoa Ziadia manokana ho ampianarana atsika mba ho fantatritsika hoe renzonao te fampianarana avy any amin'ny tevoly hitsakanana anao tsy anatona an'ilay naharilanitra sy ny tany atria fantatsika tsara fa ny hafa firenena de efa voasakana hoe ny tenin'ny dadabe Mose mihitsy no miteny hoe tsy azo omena ny hafa firenena zany mihitsiny ny didifolo sy lalàna Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely ary any amin'ny tanin'ny Israel ihany ny azo tandremana de zany hoe zavatra fady zany ny dikan'izay raha ny hafa firenena no mitandrina an'io ka misy antony teny tondray nefa dia itony ny entin'ny olona anodikodinana ny teny de zay indray le ho azavain'ny ambasadorany Iahosoa Ziadia hoe tsy misy an'izany ianao nasina mitandrina didifolo zany fa
zavatra hafa mihitsy no nresana tamin'ity ndray ary zay zao azavaiko zao ny antsoko anao raha de mieno tsara ianao a ary rehefa resy lahatra ny teny am'izay a de manatona any ahosoa miaraka am'zay ady am'izay no fa zay ady azy hitanao seninao zao a no ny raha ny ahosoa hitondranao any aminay a de ho any amin'ny ahosoa zany andininy fahenina ka hatramin'ny fahafito angamavakitsika ary ny hafa firenena zay efa manaiky ho an'ny ava manompo azy sy ho tia ny anaran'ny ava mba ho mpanompony de izy rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy masina io zany hoe mitandrina ny sabata tokoa ve zany efa firenena sady mitana ny fanekeko hoe mitazana ny fanekena mantsy le didy folo sy lana mose zay ina ny zavatra voalazany a de hoentiko ho any atendrombohitra masina ka mpifaniko ao antranoko fivavahana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa halatra drady a ankasitrany eo ambony alitariko fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra eto zany le teny zany de ohatrany hoe ankasitrahana be mihitsy le fanaovana an'zany hoe afa firenena mitandrina didy folo zany hoe tena mahazo voninahitra be avy any amin'ny dada iava mihitsy izy hoe mety be ny ataonareo zay mihitsy zany izy hoe mety be ny ataonareo de izao le teny aloha andao tsika raisitsika ty farany ty ny andiny fafito raha ianao zany afa firenena zany hoe frantsay na anglisy na amerikana na afrikana malagasy sinoa japonais tsy ny maro samihafa zany a raha ianao zany miditra ao anatin'ity lalana ity hoe mitandrina didy folo satria tsika le afa firenena de io zay tena andriamanitra hoe de hoentiko any atendrombohitra masina ianao aiza zany hoe tendrombohitra masina eo amin'ny taninao eo fa ny tendrombohitra masina teneny eto nge ka any Israel satria eo amin'ny tendrombohitra any Israel no nametrahana ny ino moa ny tempolin'i Jerosalema eo amin'ny tendrombohitra io no nametrahana ny tempolin'i Jerosalema ka aiza anao zao zay nakany nao raha mbola tsy tasa tsy neritreritranao de zay ny tsy maizany izy zay aloha anankiray zay fa mbola misy pirofo tena menantsika misy ave fa araona aloha ny teny ny fanatitra dorana sy ny fanatitra falatsatra de ankasitrany eo ambon'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra zay ka ianao raha ve fa nanao an'le fanatitra afanatitra falatsatra mba ho ankasitrany eo ambon'ny alitarany efa nanao an'io ve ianao hatram'izay mila mamaly mahitsy mihitsy ianao tsy mahazo miazakasaka hoe aka le fanatitra leny sy lony ahosoa tsy mahazo miditra am'zany iahosoa mihitsy ny teny hoe tsisy ho foana akory ny amy lalàna literena teny tsoratra ray azy ary izy tsy mitenany hoe ampidiro ao izy tsy nisy ny teny hoe ampidiro isolo an'io fanatitra io zanak'Andriamanitra tsisy ny teny an'zany mihitsy ny efa nandatrana ranomby iny de vita mafy ny fanekena iny vita mafy ny fanekena iny de tsy azo atao ntsony manampy na manatsokany iny tsy azo atao ntsony manao an'izay Galatiana 3:15 satria efa nalatsaka taony rany Galatiana 3:7 andiny 10:20 fakitsikiny zay teny zay raha ny fanambarana nataon'ny apôstoly anankiray azy zay mitandrina ny teny Ahosoa Galatiana 3:15 ary rahalahy miteny araka ny fanaony olona aho io zany hoe de miresaka mihitsy izy hoe ny fanekena fanaovan'ny olona na de ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy de tsy fanao ny manatsoka na ny manampy an'zany any hoe tsy azonao atao mihitsy zany mampiditra zavatra hafa ao ary tsy azo atao koa ny manatsoka zavatra ao anatin'io fanekena io ka tena fahotana matsiravina mihitsy zany ataonao raha napiditra an'le zanak'Andriamanitra hitsofoka ao anatin'io didy folo ianao ka izy nataony isolo an'le lay hoe fanatitra sy ny karazany tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao moa ny tenin'Andriamanitra tary amin'ny didy folo de fanambarany dadabe Mose mihitsy ny hoe Deutéronome 4:4 hoe tsy azo anapina nge io teny io ary tsy azo isoana de tsy azo anapina Deutéronome 4:2 aza ampinareo ny teny sy andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo tandremana tsara zany ny didiny avazy nandidina ozy ny soatra masina
tsy azo anampiana ary tsy azo ny sorana zany hoe tsy azonao ampidirinao mihitsy ny Yahosoa io zanak'Andriamanitra io na iza niza zany tianao hitretina anazy a tsy azo ampidirinao anatin'ny didy folo mihitsy ny izy voararany lalàna ary zay koa le nyteneny apôstôly Paoly hoe rehefa vita mafy ny fanaikena anankiray a de tsy fanao no manatsoka na manampy zany ko na ianao koa raha manao zatra any amin'ny firaisana ohatrany na any amin'ny commune rehefa misy varotra nataonao tany a de tsy azo vaina iny fa raha ohatra ianao ka anaovana iny a de potehina mihitsy iny aloha de manao taratasy hafa ndray vao mety fa tsy hoe ny ao ny tovonanao na iny ao ny asianao tovananao non tsy azo atao mihitsy fa ohatra ny anao fifanakalozam-barotro nareo ohatrany mividy zavatra zany ka rehefa nentina tany amin'ny commune iny a de tsy azo atao tsony manovana iny na mikitikitika an'iny rehefa nasiana sonitao iny fa raha zany migadra anao raha mikitikitika an'io satria mpangalatra anao na pisoloky fa raha misy zatra ovanao anatin'iny a de tsy maintsy manao fifanekena hafa nareo anakiroa fa iny tsy azoko tena intsony izay io sary teneniko aminareo hoe rehefa nandatsahana ranombo le fanekena taloha de nididy folo sy lana Mose de misy teny hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana intsony zatra ao anatin'iny de izay teny zay hitatsika io izay teny zay no milaza fa tsy azo atsofoka ao intsony Yahosoa na le zanak'Andriamanitra ny dikan'izay satria efa nandatsahana ranombo io ka vita mafy le fanekena satria nandatsahana ranomby de hoe ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao manatsoka an'izany tsony na manampy an'izany lalàna mihitsy zany navoakan'io zanak'Andriamanitra hoe Yahosoa io ka na izy mihitsy ny ara tsy manaiky mitsofoka ao anatin'io didy folo satria tsy azo atao mihitsy zany zao de anisan'ny fahotana anankiray ataonareo koa ambonin'izay rehetra efa fahotana be deabe ny tany sak'izay hoe tena levona ny fahotana mihitsy ngenare zay ny anton'izao fampianarana meko zao hoe mba miala am'izay ao anatin'io toerana efa tsy mety tsy manjary tsony io toerana io tsy manjary io miala teo anao fa tsy mety io fa rehefa teo faty anao de mipetra ao ihany rehefa teo any amin'ny anao de mipetra eo ihany zay le fanazavana aloha zay a mikasika any amin'iny hoe tsy mety raha solonao io fisoloana io nataonao any hoe le zanak'Andriamanitra mitsofoka tena voarara mihitsy tsy azo atao mihitsy na mila lalana anakiroa anareo a zay ankoatra ny tenen'ny Yahosoa le Matthieu 5:18 hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory zay voasoratra ao anatin'ny lalàna ho an'izay mitandrina an'io Matthieu 5:18 zay ka zay ny midika hoe tsy azonao anefa ao mihitsy Yahosoa voararany lalàna mihitsy zany Matthieu 5:18 Matthieu a toko fadimy andininy fa valambin'ny folo eno tsara ny teny le zanak'Andriamanitra fa namafisina ny tenin'ny apôstôly Paoly zany ty fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na de litery iray na teny tsotra ray aza mandra-patanteraka izy rehetra tsy azonao foanana mihitsy ny teny eo izy Yahosoa fa rehefa ao amin'ny Yahosoa moa io voafoana efa nampianariko antsika zany fa ho an'izay mitandrina an'io ka mipetraka ao anatin'io ravitra io a de tsy azonareo foanina zay voasoratra ao zay ny mahatonga ny hoe tsy afaka tsy azonareo atao zao mihitsiny a hoe ho atao solon'le fanaty Yahosoa fa zany motsy ny fanaonareo zany kanefa le tenisy ampaminany raha mitazona ny tenisy ampaminany ianao a de tsy maintsy manao fanatitra ianao ary ny fanatitra am'izany le ondry osy omby tany amin'ny voro miaratsy ny domoiny zany le fanatitra tokony ataonao nefa ianao mita tsara fa tsisy manao an'izany tsony zay no profo fa mbola mandika lalàna koa raha ohatra anao ka mieritrehitra n'io tenisy A56 io a de mandika lalàna ianao satria tsy nataonao le fisoroana ary raha anao ny fisoroana nefa anao a de efa razan'Andriamanitra fa tahaka ny manolana vozona alika nareo raha manao an'izany isy a toko faheninambenimpolo a isy a toko faheninambenimpolo a iavaka itsika tsara ty teny ty Isia 66:3 Isia 66:3 ty zany le manao fanatitra ty de zao ny teny dada avamy zay manao fanatitra de zay zany le tsy mampety mihitsy hoe ny hafa firenena mitandrina an'io didy folo io noho ny amin'ny Isia 56 io satria tena tsy mety mihitsy le izy satria raha vao tsy manao le fanatitra anao de tsy mety nefa le fanatitra jereo ty mahazo an'izay manao fanatitra indray zay mamonomby de ohatrany mamono olona zay ary ny anao zay ho
ho an'le fanatitra io. Zay mamonondry atao fanatitra io mantsy atao fanatitra dolo resany io. Zay mamonondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka vozona lika zavatoza mihitsiny. Zany hoe anao zany le hafa firenena hametraka any oso ao anatin'ny klasy le hoe io no atao eo plasy le fisolonana sady mpanota-pandika lalàna ianao ary mitsipy any amin'ny fare amrehetra afy sy ny solo farany dika zay any amin'ny elo am'izao tsika miteny zao aloha lalaka alianao ny voalohany. Manao ny fanatitra ndray kosa nefa anao a de ozy teny Andriamanitra hoe zay mamonondry atao fanatitra de ohatra mamolaka vozona alika. Nefa zany alika zany tena hoe any ivelany ny alika tsy azo atao fanatitra mihitsy nge zany alika zany e. Ary zay manatitra fanatitra hoanina de ohatra manatitra ny rakisoa nefa nyle kisoa zatra fady indrindra ao anatiny raha ny didy fosy lana Mose de tsy tokony ampidirinao zany fanatitra zany reo. Ary zay mandoro didika azy manitra manopofina ho fanatrim-patserovina de ohatra misaotra ny sampy zavatoza mihitsy ngeny izy. Ary ireo zany ohatra hoe mitondra sakafo toy hoe mitondra fanatitra ho any ava le zahatra hoentina makany anomezana sakafo an'ireo le vita reo moa zany hoe fanatrim-patserovana re fanatitra zay lefanao any na atria moa reny misy olona mitondra fanatitra hoe nazo vokatra izy de manatitra sakafo atao fanatitra reny karazana. De de Andriamanitra hoe ohatra misaotra ny sampy ianao tovy hoe manompo sampy ny dikan'izay. Hitanao am'izany fa tena zavatra tsy mety mihitsy zany ny hevitra le ataonareo olombelona am'le hoe hanao fanatitra azy ianao hoe mbola mipetraka ao anatin'ny didy folo ka hoe hitazona ny didy folo ny amin'ny isiasekantsisy io de tsisy mety daholo zay ataonareo. Anao fanatitra nareo araka ny titeny ty a mitovy amin'ny manompo sampy sy manatitra rakisoa ary mitovy amin'ny mamolaka vozona alika satria efa tsy tena Andriamanitra ny dikan'izany. Hametraka an'ilay zanak'Andriamanitra eo amin'ny plasin'le fanatitra nareo a voarara ny tenin'ny Mosesy ny tenin'ny apôstôly Paoly ary ny tenin'ny Yahosoa tsy mety eo ataonareo tsy fanao. Zay profo rehetra zay de milaza fa tsy mety ny ataonareo hafa firenena satria tena tsy mety ny izy. De ny fanontaniana mipetraka ary rehefa hoe tsy mety io naninona rany soatra masina kosa ny nametraka an'io inona ny antony zay ndray no jerevantsika fa nisy antony io matonga mipetraka fa tsy anareo tsy anareo frantsay na amerikana anglisy na sino na malagasy na afrikanina sy karazany no andehanao an'io fa tsy mety mihitsy n'le izy. Fanina tonga an'io a de zao tany amin'ny teny nisy toko fa exodus toko faharoambin'ny folo tany de nisy resaka tany am'le hoe andalo dada Iava de amon'ny lamato rehetrarehetra ka rehefa andeha amon'ny lamato rehetrarehetra izy a de nasen'Andriamanitra nitandrina ny Paska zareo tam'izay fotoan'izay satria hoe andeha amon'ny ino moa andeha amon'ny zanak'Israely izy de ny lamatoa dia nasainy a nitandrina ny Paska ny zanak'Israely ka rehefa nitandrina ny Paska ny zanak'Israely a dia nasena ny fora mbola tsy nisy didy folo tam'izany mareko tsara mbola tsy isy didy fosy lalàna Mose zany fa za lalàna zany de lalàna le men'Andriamanitra fotsiny any zanak'Israely hoe raha ohatrany a ka tonga ty vaninandro ny Paska ty a de misy an'izao ataonareo misy an'izao de zay le toe Paska satria amin'ny fotoana io a ho vonoko daholo ny lamatoan'ny Israely zay. Ka raha misy izy hafa firenena mba te hitandrina an'io kosany a io Paska io zany satria ho avy ny famonona ny hafa ny zanaky ny Egyptianina ny zanaky Egyptianina no vonona moa zany a de zao a nasen'Andriamanitra ny afina aloha ny Israely anina zay ny marimarina koa avelitsika tsara rehefa aleo velona kely andefo zany zanak'Israely tamin'ny voalohany tao Egypta de tonga ny fotoana amoahana azy tao de tsy navelan'ny Farao avoaka mihitsy ny zareo fa tena nisy ady be natsiravina mihitsy ny teo amin'ny Farao sy Mose de kanjo moa zany rehefa tsy nanaiky mihitsy ny Farao de tsy maintsy voaterinao démonstration de force am'izay io Andriamanitra io ary zany koa lazaiko anareo mihitsy ny hoe efa miomany nareo fa rehefa tsy raha ty teny ty de ho avy koa ny démonstration de force avy any amin'ny tompony io teny io lay nahary lanitra tsy ny tany de ianao azava manomboka amin'ny teny mihitsy ny hoe tany reny manotsotra zao fampianarana zao fa rehefa tsy resy ladra de mipetrany ianao de any ianao sy ny fahaverezanao azy fa rehefa resy ladra de mipetra tsara de mirosoa amin'ny batisa aza miteniteny foana fa tsy fanao no miteny zavatra tsara sy marina
fampianarana manalanao amin'ny fahotana ve de ho teneninao ratsy ary mahatonga anao tsy hanota intsony mateo anao mivavaka de mba tsy hanota intsony ny tanjona saingy tsy nanana zay mihitsy anao hatramin'izay fa rehefa hitanao kosa fa tena afaka amin'ny fahotana ilo zay miaraka amin'ny osoa aza mba mitenenina aza miteny ratsy an'izany fa zatra tsy nanananareo hatramin'ny ela zany fa zao zany vao tonga ka maiza miainy marina rehefa mbola tsy andeha ho marina de mipetrahanao any fa reo zay andeha amin'ny marina izy andeha fa tsy anao manakatsakana anazy osanao hoe tena manao démonstration de force mihitsy fe zany eo soa iay avy zany ka io nge ny tompony soratra masina io ary tsy miova izy zay tonga nateny hoe areo le fampianarana ary tsy maintsy tonga am'izany mihitsy io satria rehefa mandeha makany amin'ny fanoheranao de tsy maintsy tonga io andriamanitra io mamely lozika be zany satria izy koa hoe amonjy ny olona de anao tsy mety mandeha de soparanao le tenin'andriamanitra ianao no fahaizana am'izany io tsy maintsy mandeha tsy azo sakanana ntsony io teny marina io le ny vonoany devoly zao fampianarana zao satria tsy teny devoly le hitan'ny olona afaka amin'ny fahotana de ny sakanany amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsiny fa ny tena marina tonga ny fotoana zao anesoranao amin'ny fahotana de manatona ny ahosoa fa zay mihitsy zao ny famarina de rehefa tonga zany io fifanatrehany io fa fanandriana io de ozy dadava hoe mantsy ny mose hoe andana ataovy miditra ao anaty trano dolo ny olona de arindreny ny varavaranareo de manaova ny paska nareo anatin'io trano io tam'izay le mihinana ny anamangidy sy ny mofo-tsisy masirasira sy ny hoe fehezina tsara ny kibo de syna be debe ny toromarika hoe miomana tsara zany nareo fa hiatrika an'ity sary andeha ty de zay io resana io zany de fa ombolozavaiko le ten'andriamanitra de rehefa mirindrinao nareo de hivoaka am'izay ozy izy zany iraka ny anjero izy dadeva hamono ny lamato rehetra ny egiptianina ovoloky dolo ny egiptianina zany ka rehefa nandray an'izay ary ny hafa firenena akoatra ny egiptianina zay fa ovonona ny lamatoiny fa satria nisy hafa firenena teo de reny hafa firenena reny no nangataka tamin'ny mose satria rehefa nahita le faneon'ny mose ny fahefana teo de ozy le hafa firenena hoe zay koa mba hiaraka hitandrana mpasika aminareo mba teo voavonjikory zareo zany fa natahotra ny zavatra mety hitranga eo de teo na tonga n'andriamanitra ny teny hoe ity lalàna mpasika ty de ho anareo ry israelianina am'izao nareo isehonyity zavatra ity ka raha misy hafa firenena koa mba te hiaraka aminareo de aleo izy hiaraka aminareo fa saingy aleo izy hifora mba hitovy amin'ny taranaki abrahama satria ny taranaki abrahama moa de mifora daholo ka mba hahafahanjareo miara misakafondreo am'ty pasika ty ka mba tsy ho tratra ny loza am'ty loza efandeha ty de aleo zareo forana de rehefa manaiky hofrana zareo de mahazo mihinana pasika izy am'izay fotoana zay zany ny tenin'andriamanitra zany zao raha vaketsika ny tenin'andriamanitra amin'ny somary lavalava exode toko 1:10 ary avany teny tamin'ny mose sy arona tamin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity voalohany ty no voalombolana ho anareo de voalombolana amin'ny taona ho anareo ka io fotoana io zany volana biby izy io le hoe volana nisanina miteneny ianareo tamin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manova hoe amin'ny andro fahafolo am'ty volony ity dia aoka samy aka zanakony ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany de zanakony ray avy no isan'ny trano ka raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanakony ray de aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy hakarak'izay isan'ny olona io zany hoe finanana le ondro zany eto hoe de ataovy araka an'izay laninareo le ondro alainareo zany de ny olona rehetra samy araka zay tokony ho laniny avy no an'ny isanareo ny zanak'ondry zany hoe isaina araka anisan'ny trano le zanak'ondry ho alaina hoanina zany zanak'ondry tsy misy clé mary de laza ray taona no alainareo io zany le recommandation ny pasika izy ty pasika ty resanty alainareo amin'ny ondry namanotsy izy de gagy tsy efa manao pasika hoy ny ety Madagasikara sy ny any France ny any Angleterre sy ny any Chine sy ny any Amerika fa tsy misy manao ny mamono ondro io izy mampime be mihitsy tena olombelona tena manova lalàna mihitsy alainareo amin'ny ondry amanotsy izy andiny fahenina ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 720 am'ty volana ity de amono azy amin'ny ariva ny fiangoana de ny Israely rehetra zany amin'ny andro 720 zany de vonona am'izay le ondry zay na toe pasika ny avazy ary analany arany raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny totom-baravarany trano zay hinanany zany hoe io raha io zany de apetraka amin'ny tolam-baravarana ny varavaranako roa sy ny totom-baravarana eo ambony zany zay ny anaovana anazy
de hoan'ny am'zany alina zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo nanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anamangidy io le hoanina ny hena zany voatsatsika amin'ny afo nanany azy mofo tsy misy masirasira no hoanina de ampiarahana amin'ny ananamangidy aza anina manta na voandro amin'ny rano fatsatsy eo amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny zany hoe tena taovy mendy adaolo hatrany amin'ny rehetrarehetra momba azy etrrehetra mihitsy zany hoany daholo de aza sinareo sisa ho tramaraina fa raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodoronareo amin'ny afo zany daholo zany moa le fepetrany izy ary toy izao nataonareo raha mihinana azy ny valanareo vosikina ny kapanareo amin'ny tongotrareo ary ny tenareo eny an-tananareo de hoanareo faingana izy fa paska ny ava zay le paska zany zay ny recommandation amin'ny paska hoe misy areo fepetra reo fa manao paska ho ny le olombelo hafa firena tsy misy manao an'ireo izy zany ato hoe tononona vava le paska nefa ny mifanohitra am'zany ny atao aiza zao le hoe manao kapy ianao aiza le hoe manao sikiny ianao zatra lamba daholo enge zany atao zany aiza le anana mangidy de aiza le hena vonona le ondry aiza ndreo zay namony ondry teo manaovana io paska io ny manao de manao paska eto eo amin'ny firenenareo tsy ireo zany fandrikan-dalana mahatsiravo nataonareo mihitsy ne ary am'izay le paska isaky ny faharoa amin'ny 14e jour ny volana bibana nisanina le paska nareo tra de indraindray volana masa ary io tsy maintsy alady foana io nefa zany 14e jour zany mety menjera sabotsy zany mety menjera latsinainy zany mety menjera zoma zany ny anareo nefa tsy mety menjera am'zany madinio zany ny ato hoe fampianaran'olombelona fampianarany demony daholo mihitsy ny tena mahasosotra n'io andriamanitra io mihitsy ary tena rehefa mampiakatra ny tezerany daholo moa ny firena zay manao an'zany zay ry izy pahanany ihany ary pakasika daholo ny tena izy de toatsika fa andeha maky ny tany Egypta am'zany alina izy zany ka amony matoa rehetrarehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny vipifiompy ary ny andriamanitra ny Egyptianina de ho tsaraiko avokoa zao no iava zay ly izy zay de eo zany izy de hoe tena amely mihitsy izy de raha dehibe moa zatra ny teneniny de zay tsika de andeha lavidavitra am'zay le ho an'ny hafa firenena aty ambany aty am'izay le izy ova kitsikatto la zay labe le mikariko an'zay jefa tsikatto le izy exodosy hoe ny hafa firenena koa zany tafiditra tao anatin'io 48 ary amin'ny 48 aritsika no mijery zany de manakinaky izy am'izay zao exodosy 12:48 ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrana ny paska ny ava dia aoko foranina ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatona hitandrana izany izy ka ho tahaka ny tompo-tany any izy fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany 5:7 lalàna iray ihany no amin'ny tompo-tany sy ny vahiny zay mitoetra eo aminareo ka ireto vahiny reto zany de mitoetra miaraka amin'ny Israela fa tsy hoe vahiny tany Fransa na Angleterre na tarianana fa le niaraka tamin-jareo tao Egypte tsindrio tsara tsindriko aminareo tsara zay ary fantaro tsara hoe le olona niaraka tamin'ny Israela reo ary niaraka le voagadra tao amin'ny tany Egypte daholo fa ny Israeliana moa ny tena maro anisa tao tam'zany ka rehefa tao amin'ny zany toeram-pandevozana zany ny Israeliana tamin'io fotoana io de nisy hafa firenena niaraka taminy akoatra ny Egyptiana moa zany le mpamono le reniliny ary fa misy hafa firenena niaraka tamin'izareo teo nampijaliana ihany koa atria tena mpanandevo be reo Egyptiana reo saingy miresaka eto moa zany de leo Israeliana de le hafa firenena mba niaraka tamin'le Israeliana io zay mba hiaraka aminareo de hiaraka anao paska aminareo efa mba te hanavo tena koa izy zany de zay na tonga le lalàna nataon'Andriamanitra hoe ataovy mifora ary izy de mba mitovy aminareo satria ny taranika Abrahama rehetra ma tsy mifora hoe de hoforany izy amy andro fahavalo iny moa zany le lalana ny Abrahama tany amy andro ny Abrahama tany de ka izay rina zany ny tena amitsika eto hoe lasa tafiditra am'izay ry hafa firenena ka reo hafa firenena reo le noforana de afaka niaraka tamin'ny zanak'Israely am'izay izy noho ny am'izay lalàna ny famorana zay dia teo nisy famorana tare amy andro ny Abrahama ny resahana hoe mba ahafahany miaraka amin'ny Israeliana de forana izy satria ny Israeliana rehetra de efa mifora rehefa mahay an'izany moa zany olombelona rehetra ny dikan'izay de rehefa nifora izy de reo no mahazo
manao ny paska ary mitandrana ny lalàna amin'ny paska zay lay hoe lalàna iray ihany no amin'ny tompon-tany sy ny amin'ny vahiny zay mitoetra eo aminareo, lasa mitandrana lalàna amin'ny paska izy nytika zay. avy eo moa io lalàna amin'ny paska io a tafiditra ao anatin'ny lalàna ny Mose taty aoriana zany, fe moa tsy idirantsika ty fa misy an'izay mihitsy ny lalàna amin'ny paska ao zany. Fa rehefa avy eo reo vahiny reo a zay niaraka tamin'ny Israelianina avy any Egypta mihitsy de le niarany tandrana ny paska taminy noho ny amin'izy niarany fora tao a de mitovy amin'ny Israelianina, de reo a le niaraka nandeha tamin'ny izy moa niaraka nandeha tamin'ny Mose a nandeha nakany amin'ny nivoaka tao amin'ny tany Egypta zany. Faketsika andreo amin'ny Exodus toko fahavelo aminy izy ireo toko fahatelo ambin'ny folo a izy eto amin'ny andininy fa Exodus toko fahatelo ambin'ny folo nitaova kekire tsy efa-tsika kely mihitsy aloha Exodus 13 de andininy fahafiry angambany hoe nisy hafa-firenena koa niaraka taminy. Aiza mino takizy hitanareo ve ary nisy hafa-firenena koa niaraka taminy la jerevantsika kely zay izy moa izy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo angambany izy zay. Aiza moa izy jerevokely araka izy la hitanareo fa misy be ao amin'ny roa ambin'ny folo andininy fa fito amin'ny telopolo sy valo amin'ny telopolo ny jerevantsika zany Exodus 12 ihany a de 37 sy ny 38 fa tsy ny 13. Exodus 12 37 de ny 38. Exodus 12 37 38 de nainga tao Ramesesa ny zanak'Israely ka nankany Sokota dia lehilahy maly lalana tokony hoeniny tsy afa-tsy ny zazamabehivavy. Andiny fa valo amin'ny telopolo ary misy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy ary io le manosy omby de fananana be indrindra io le hafa firenena io zany hoe reto hafa firenena reto zany a de olona niaraka tamin'ny zanak'Israely niala avy any Egypta, ireo le nasiana mitandrina ny lalàna amin'ny paska ary ireo le asiana mitandrina ny didy folo taty aoriana raha te hitandrana izy satria ireo le niara nivoaka tamin'ny zanak'Israely. Ireo olona reo ihany no nasena mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose raha te hanao izy, zany hoe tsy le anareo ty hafa firenena taty ivelany fa reo olona zay efa nifora tamin'izany fotoana zany ary zareo de any Israela rery ihany a satria niaraka tamin'ny Israely izy de tonga tao amin'ny Israela. Ireo olona ireo ihany no mahazo mitandrina an'io fa ny hafa firenena kosa zay tsy tany amin'ny tsy tao amin'ny fotoana io tsy mahazo miditra am'izany nareo satria rehefa navoaka an'Andriamanitra am'izay ny lalàna de ozy tao amin'ny bokin'ny Exodus hoe reto ihany no mahazo mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose de ny zanak'Israely rery ihany ary tandremanao amin'ny tany Kanana tsy tafiditra intsony ny hafa firenena nomboka teo fa reto hafa firenena reto a de tafiditra zareo reo ihany tamin'io vaninandro izy ny fora ka niara-ninana amin'ny paska tamin'ny zanak'Israely. Ireo olona reo ihany no mahazo mitandrina ny didy folo raha te hanao izy ary zareo any Israela nefa no mipetraka satria any Israela izy mandraka androany. Reo no nomen'Andriamanitra le teny eo amin'ny Isaia 56 fa tsy anareo aty Madagasikara na nareo any France na nareo any Angleterre na nareo any Amerika na nareo any Australie na nareo any Arabia na nareo any Iraka na nareo any Iran na nareo tsy fantatro na ny Vietnam na ny Chine non tsy natao anareo io fa nomena nyty didy ty de ny zanak'Israely ihany a de andaokitsika ary vakina am'izay hoe ny zanak'Israely ihany fa reto hafa firenena reo kosany zay nivoaka niaraka tamin'ny Israelianina zay ny fora reo ihany no mahazo mitandrina azy ary nanaraka ny Israely ihany reo ary tsy niala tao ntsony manak'androany. Ireo no mitandrina io didy folo sy lalàna Mose io reo no mekena hitandrina an'izay ataoko sary moa izy efa avy eo fa ny hafa firenena kosa ny rehetrarehetra akoatran'ireo
olombelona hafa firenena zay niaraka tamin'ny zanak'Israely ankoatrandreo kosany dia tratra n'izao lalàna zao hoe tsy mahazo miditra ao tsononareo. Vaketsika am'izay zay teny zay Exodosy 7:10 tsy mahazo miditra eo tsony zany ny hafa firenena, ny Amerikana, ny Sinoa, ny Frantsay sy ny maro samihafa tsy mahazo miditra eo intsony araka an'izao lalàna zao, tsy tafiditra tsononareo. Ka hoe zay koa mba hitsofoka ao, non, ny navelon'Andriamanitra nitsofoka de ireo ihany. Ary tamin'izany aza mbola tsy nisy didiny voaka le tamin'izany satria mbola tary amin'ny tendrombohitra sy nange vao navoaka le didy fosilana Mose, fa rehetra efa tafiditra talohan'ny fotoana rehetra ary natokana ho ary zareo rery io. Fa ny hafa firenena kosa nanomboka eo dia nahazo an'ity teny ity amin'izay hoe Exodosy 5:1 tamin'ny volana fahatelo taorian'ny alàna zanak'Esy tany Egypta dia tamin'izany andro zany no tongavany tany amin'ny efitra Sinay tany amin'ny volana fahatelo. Rehefa niala avy eo Egypta izy zany, ary rehefa ny firenena tao refidimy izy ka tonga tany amin'ny efitra Sinay dia nitoby teo amin'ny efitra dia tandrify ny tendrombohitra no nitobiany Israely teo. Io zany le hoe rehefa nandeha zareo dia tonga tao ny efitra izy, telo volana teo aoriana zany zareo nandeha teny foana. Rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy dia nijanona teo amin'izay fa teo Andriamanitra ny hamoaka didy amin'izay. Zany hoe manomboka eto dia misy didy voaka amin'izay. Tsy misy afaka manova an'ity teny ity tso manomboka eto zany. Le resaka tany aloha tany efa vita iny, iny resaka amin'ny Pasika iny efa vita iny, fa iny ho atsofoka fotsiny aty amin'ny dalàna Mose nefa avy eo. Satria natokana ho any zanak'Esy mihitsy ho tandremana isan-taona iny zavatra iny zany. Fa ny lalàna eto kosa dia natokana ho an'ny olombelona rehetra amin'izay hoe inona lalàna dia zao ny tenin'Andriamanitra. Ary Mose niakatra tao amin'Andriamanitra dia niantso azy avaka nanao hoe tao amin'ny tendrombohitra, izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mazava be. Rehefa ivoaka ny didy folo sy lalàna Mose dia natokana ho an'ny tanàna Jakoba ary ho amin'ny zanak'Israely. Io mazava be amin'ny tabilao io. Ho lazaina amin'ny tanàna Jakoba ary ambara amin'ny zanak'Israely. Zay, zany hoe manomboka eto voaroaka ianao malagasy, voaroaka ianao frantsay, voaroaka ianao anglisy, voaroaka ianao vietnamiana, voaroaka ny sinoa, voaroaka adaony olombelona rehetra eto amin'ity tany ty, tsy mahazo miditra ao nareo. Zay. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana zay natondrako anareo tamin'ny ilatsiny voromahery ary nampankanesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanakeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa hainy tany rehetra. Any dada Iavao zao tontolo zao. Ka raha mitandrina nyity teniko ity nareo dia ho ataoko rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firena rehetra nareo. Zany hoe raha tandremanareo zany ny didiko ozy dada Iavao mantsy ny Israely ihany dia tena rakitra soa anahy nareo. Dikan'izany tsy afaka hidirany hafa firenena io fa raha ianao hafa firenena mitsofoka ao dia taony Israelianina fay ianao. Satria lalàna zany, endrika tsara ty hoe natokana ho any zanak'Israely ihany izy. Zao no ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Io hitantsika mazava be io. Zao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Zany hoe tsy tafiditra mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy idirany isy asekanty sisy mihitsy ty resaka satria lalàna navoaka ny dada Iavao teo amin'ny tendrombohitra Sinay amin'izay. Taoriana zany resaka hoe tafiditra le jentilisa hafa firenena tary aloha tary. Manomboka dia tsisy idirany reny intsony fa reny lalàna hafa mihitsy ny anazy miaraka amin'ny zanak'Israely. Fa ny hafa firenena manomboka eto kosa zay tsy mba nitandrina ny Pasika tamin'izany dia efa nivoan'ny lalàna kosa nareo hoe natokana ho any zanak'Israely sy tanàna Jakoba ny hoe ty didy fosalana Mose ty miala nareo hafa firenena dikan'izay. Satria efa mipetraka amin'izay ny lalàna. Hoe tena didy mipetraka amin'izay ty ary ito le nisoratana tao anatin'ny boky ka nandatsahana raha. Tsy azo ianao idirana intsony ho any hafa firenena. Ary voalaza zay ny amin'ny tonga ny bokin'ny izy moa, bokin'ny Salamo 147:19 miteny hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny sifitsipiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatsy reny. Salamo 147:19-20. Noho ny amin'io teny io dia nivoaka tony teny tony hoe milaza ny teny ny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely
tsy nanao toy izany tam'izay firenena hafa izy a, ary ny fitsipiny tsy mahafantatry rery. Ty zao le ten'Andriamanitra atao amin'ny Exodus 19 hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy, de tarikatra amin'ny Exodus 19 zany resana zany, ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Le Exodus 19 daholo ny resana am'izany ny hitatsika teo. Ka rehefa hitatsika zany izy de izy hoe tsy mba nanao an'izany tamin'ny hafa firenena izy, tsy nanao an'io didy folo io tandremany ny Amerikana izy, na ny Frantsay, ny Anglisy, na sinoa sy karazany. Ary ny fitsipiny sy fantatry reny tsy tokony ho fantatry ny hafa firenena io, fa raha ny hafa firenena zany niditra tamin'io a, de anao zany natao tena lehibe ny tena mpiara-miasa amin'ny devoly, satria fe tsy fantatra anao mbola nidiranao ihany. Mazava zay tena tsy mety e, satria fa nivoaka le didy hoe tsy azo ny hafa firenena tandremana tsony io. Zany hoe miala am'izay ny hafa firenena rehetrarehetra fa lay nanao ny pasika tarinaraka tamin'ny Israeliana ry any a, reo ihany nahazo ny fahefana hiaraka amin'ny Israely ka hitandrana ny pasika rehefa miforo. Ny sisan'izay tsy ho azo mity intsony, barazy be mihitsy ny izy hoe ho an'ny zanak'Israely irery ihany manomboka eto. Ka raha le hafa firenena zay tafiditra tary aloha tary zany a, reny le hoe raha mba te hitandrina izy ka misisika, de eo akaiky ihany izy dada Iava, fandana manao fanatitra ianao. Reo no natao anao an'izany fa tsy anao ty aoriana ty mihitsy. Ary efa namoaka didy io Andriamanitra io araka ny Deutéronomia, zay amarana antsika ny teny am'izay sady ho ataoko sary kely izy de hitanareo tsara. Deutéronomia toko fahaenina lalàna milaza fa tsy natokana ho any hafa firenena mihitsiny a ny didy folo, ary tsy azo entina ty Amerika, tsy azo entina ny Brésil, tsy azo entina ny Sénégal, tsy azo entina ny Inde, tsy azo entina ny Argentine, tsy azo entina ny Portugal, tsy azo entina aiza n'aiza fa ao Israely irery ihany. Ary zao no lalàna de ny didy sy mitsipika zay nasainy avy Andriamanitra no ampianarinareo a, mba arahanareo any amin'ny tany zay aleonareo olovana. Ny lalàna sy ny didy folo zany a de ho arahana ary ho ampianarina ny Israel. Mazava be io teny io, satria ny tany lovan'ny Israel dia ao Israel. Any any zany iny no azo tandremana, fa tsy azo tandremana any amin'ny toeran-kafa ankoatran'ny Israel. Zay manovan'io a de efa devoly mihitsy ny izy, satria mpandika lalàna. Ny devoly de mpandainga ary mpandika lalàna, zay no mampanota azy. Aza mety manao zay tsony za manomboka zao. Ary ny Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo a, ho vaketsika indray amin'ny anaran'ny Jehosoa ny teny Deutéronomia 12:1, de zao koa ny voalaza ao a amin'ny anaran'ny Jehosoa zao: izao ny didy sy fitsipika zay ho tandremanareo ary arahanareo a any amin'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny andro rehetra iainanareo teo ambony tany zany zany zanak'Israely a, dia zao ny didin'Andriamanitra any amin'ny tany zay nomeny ny dadanareo Iava, Andriamanitra ny razanareo anareo a holovana, ao nareo no mitandrina an'io didy fotsy lanamoseo. Zay mazava be io. Zao ny didy sy mitsipika zay ho tandremanareo a ary arahanareo a any amin'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo a holovana. Zay any Israely rery ihany io zany azo tandremana dikan'izay. Izay zany ny didy efa navoaka ny dada Iava hoe natokana ho any zanak'Israely a ary any Israely rery ihany azo tandremana. Zay manohitra an'izany de hatrany de devoly zany olona zany, satria mpandika lalàna. Toy zany hoe aiza misy 56 a le voalaza teo iny, reo le niaraka tamin'ny Israelianina le nivoaka avy Egypta ka nomeny dada fahefana, dada Iava fahefana hoe noho ny am'zareo matahotra ny loza ihany koa zany ka mba tiaraka nampasika aminareo mbo afa-doza, de aleo izy a hiaraka aminareo fa tsy vao mifory izy a zay vao mahazo miaraka aminareo. Ary lalàna iray no ikambananareo a de ny pasika ny dikan'izay. Lalàna ny pasika nasiana ny ikambanany zareo, fa tsy misy akoatran'izay mba ahafahany miaraka amin'ny zanak'Israely a ho any amin'ny tany Kanana ihany koa de ho any Israely. Izay ihany no ny fanarana taminy. Fa rehefa tonga any Israely kosa izy ka mba maniry te hitandrina didy fosy lana Mosesy ny sabata, de iny le isy 56 tenena hoe raha misy hafa firenena te hitandrina an'io a de mahazo manao. Ary zareo moa satria izy any Israely de tsy olana aminazy nge le manao fanatitra e. Tam'izany fotoana zany mahazo manao fanatitra satria mbola tsy voarara le izy. Fa raha am'izao fotoana zao a, zay manao fanatitra de ohatrany mamolaka vozona alika, ary zay mitondra fanatitra de ohatrany mitondra rakisoa. Tsy eken'Andriamanitra tsao zany le fanatitra. Zany no porofo fa tsy mety tsony io didy folo fa de le adalan'ny olona zay te hipetraka ao. Ka raha misy mitomany hoe le isy 56 a de valiny no tsy azonao idirana io.
efa misy barazy napetak'Andriamanitra rehefa namoaka an'io didio teo amin'ny tendrombohitra Sinay a, de ny didy teo amin'ny tendrombohitra Sinay mihitsy no tena tsy mahazo miditra intsony ny hafa firenena. Zay ataoko sary am'izay aloha izy a, de ho anareo zay mijery sary no mahita tsara hoe ay ve zany, fa efa zany moa zany no teneniko amitsika na de nareo hoe zay tsy mahita sary fa ao amin'ny télé ve nanaovanao an'izany, izay mihitsiny izy ao amin'ny télé izy a, de manao sary zany a, ty zany any zanak'Israely ty, reto any any zanak'Israely tamin'ny voalohany. Ty any zanak'Israely tamin'ny voalohany, ataontsika hoe Israela zany io, ty zany Israela. Teny zanak'Israely zany a, niaraka tamin'reto hafa firenena reto izy a, de reto zany le hafa firenena, reto le hafa firenena niaraka tamin'ny taoko étranger io zany le hafa firenena reo a, na HF zany hafa firenena izy amin'ny malagasy, hafa firenena. De raha ireto hafa firenena reto io ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a, ny te hinana ny Pasika de mifora, zay le hoe circoncision zany, manao circoncision zareo. De ireo ihany no mahazo miaraka amin'ny zanak'Israely a manao an'ity resaka momba ny amin'ny didy fosilana Mose ty a, reo ihany. Reto no manao ny Paka aloha voalohany a, no lalana ny Paka zareo a, de zao. De rehefa taty olina zareo a, raha mba te hitandrina ny didy folo indray izy a taty olina, ty ndray raha te hitandrina, ty le Isaia 52:6 a, ho any zareo reo ihany. Isaia 56 moa, de 6-7. Raha ireto olona ireto no samy ao ihany zareo no te hitandrina didy fosilana Mose a, de reo ihany reo le olo étranger reto ihany no manao an'io, reto reo ihany no mahazo manao an'io. Fa ny hafa firenena kosa zay ataoko mangamanga ty ivelany aty a, ianareo zay mangamanga ty ivelany aty kosany a, tena interdit aminareo mihitsy manao an'io Pasika io, aty am'izay ny étranger aty. De teo ety zany ny étranger rehetrarehetra akoatran'ry le tao miaraka tamin'ny Israela reto zany, reto étranger aty hatreto kosany a, tena interdit mihitsy ny didy fosilana Mose, tena sensé interdit. De asiana fotsifotsy eo ampovoany no mahasensé interdit anazy io. Tena sensé interdit ny didy folo, tany de sensé interdit, tsy azo atao mihitsy no any hafa firenena io, non. Zao de zay le Isaia 56 ry a, 5:7, le hafa firenena niara tamin'ny zanak'Israely tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana, io nataoko filesy io, reo ihany no mahazo mitandrina an'io. Fa ny hafa firenena kosiny a, rehefa nivoaka ny didy folo a de interdit, tsy mahazo mitandrina izy. Zay matoky ahafahantsika rehetra am'izay ny dika le Isaia 56 a, reo hafa firenena reo zay niara nivoaka tamin'ny zanak'Israely niala avy any Egypta any amin'ny tany Kanana, reo ihany no mahazo mitandrina azy. De atiako soatra am'izay ty hoe, asiako soatra hoe any Israela zany hitandremana an'io a, de asiako soratra ty hoe io zany le tanàna ato Israel irery any, Israel ao Israel irery any io zany ny azo tandremana. Zay ato ao rery any io ny azo tandremana. De reto étranger reto no miditra makao a, tandrina azy ao Israel rery any, moa ny Israel koa efa mitandrina azy koa ato, reo no mahazo miaraka reo. Fa ny étranger kosany tsy mahazo mitandrina io tsony izy, satria efa mivoaka ny didy folo. Zay ka zay ny dikan'io ina le Isaia 56 a, reo hafa firenena reo zay niara nivoaka tamin'ny Israelianina, reo no manao an'izay. De matoky aho atsika rehetra tokantrano fa voaraintsika am'izay ny hevitry le teny Isaia 56 a, 9-7 a, io ny fanazavana azy a. De miraso atsika samy teno soa, de zay no ambarana atsika anazy a, de samy teno soa daholo a, de hiditra amin'ny fampianarana mandrakandrentsika rehefa orina iaraka ivavaka atsika. Sotrapetsaka dadamala iava noho ny amin'ny asoavanao sy ny hatsaranao, fanomenao an'izao teny zao mba
hamerenana ny sain'ny olona hitodika ho any amin'ny marina, tsy mandeha makany amin'ny zavatra tsy izy intsony, fa tena mantatra ny tena sitraponao hatrany amin'izany voalohany izany, ka mandraka ankehitriny amin'izao fahatongavan'ny fampianaran'ny Jehosoa zao. Ny teny dia entinao hanokafana ny sain'ny olona, ary ny teny dia entinao hamerenana ny fony ihany koa sy ny fitiavany anatiny an'ilay tena famonjena izay mpamonjy Jehosoa no anarany. Taio raha zao teny zao, mba hitondra soany izay rehetra mihaino sy mandre, ary hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mijery. Taio ny teny, taio ny fanambarana, taio ny fampianarana. Voninahitra anao dada Malaiava, koa dia mamalia vavaka mandrakariva ary mamalia ny teny isan'andro. Misaotra dada Malaiava, hitazy rehetra nambarako ianao ary mbola hitay azy indray ianao. Amin'ny anaranao Jehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Misaotra dada Malaiava. Halleluja, amen. Dia miraha soatsika trasa amin'ny teny Jehosoa ho an'ny fitoezan'ny fampianarana indray mba manaraka indray feno matao azy.